dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny izay hovaboasantsika anio zany dia momba ireo sakafo ara-pahasalamana izay mampiakatrakatra na manatsara ny libido izany. Inona moa ny atao hoe libido? Dia ny hormone sexuelle, izany hoe ireo zany no mamelombelona ny faniriantsika olombelona zany mba anatotosa ara-dalàna araky ny tokony ho izy zany ny firaisana ara-nofo. Ny libido zany dia raha vao miresaka libido dia matetika zany ny avy ao an-tsaina voalohany dia izay hoe firaisana ara-nofo izay, kanefa tsy izay ihany zany no afaka ampiasantsika olombelona ny libido, fa afaka hery hoentina miasa amin'ny fiainana andavanandro ary zavatra izay entina manentana antsika zany indrindrandrindra eo amin'ny resaka lafiny kreativite na ny famoronana izany. Ka tsy voatery akory ho resaka foana zany hoe firaisana ara-nofo no ilantsika ny libido, fa tena ny fiainana andavanandro mihitsy zany rehefa ambany ny libido dia tsy afaka manatotosa araky ny tokony ho izy zany ny asa mandraharaha, ny inspiration amin'ny fiainana, ary tsy afaka izany miaina ny fiainana ao anatin'ny fahafinaretana ny olombelona iray rehefa ambany io libido io. Ary misy ihany koa zany ny fikarohana izay milaza fa manaranaka ny libido, izany hoe rehefa natao ny fikarohana dia misy ny karazana fianakaviana izay ambonimbony kokoa ny libido, ka ao anatin'izany daholo ny hery hoentinao manatotosa ny fianarana ohatra izay ataonao, izany hoe ao anatin'ny passion ny fanaovana ny asa ohatran'ny hoe artista, ny famoronana, ny mpandraharaha izay tsy maintsy mikaondoha ny amin'ny hoe ahoana ny fomba izay andafosany ny zavatra varotiny sy ny hanatsarany kokoa zany ny entreprise-ny mba iroborobo. Izany zavatra rehetrarehetra izany zany no ilana ny libido. Inona sy inona daholo zany ireo karazana sakafo ireo zany. Ny mitana ny laharana voalohany zany dia ny sakamalao. Ny sakamalao zany dia tena malaza dia malaza tokoa amin'ny fampiakarana ny libido izany, ka tsara dia tsara ny manao azy amin'ny sakafo hohanina isan'andro. Ao ihany koa zany ny tongolo lay, dia ny voasary makirana, zava-dehibe reto karazana sakafo reto eo ihany koa ny zavôka, ny céleri, ary ny asperge. Ao ihany koa zany ny curcuma, ny girofle. Tsara dia tsara zany ny anasiana an'ireny karazana sakafo ireny zany isan'andro amin'ny sakafo izay hohanintsika zany. Dia misy ihany koa zany ny sakay, ary ty zao misy ny cannelle ampiarahana amin'ny feuille de laurier, ary dia ampiarahana ihany koa amin'ny gingembre, dia alona ao anatin'ny huile d'olive. Tsara dia tsara zany ny anaovana composition ohatran'itony zany dia atao miaraka amin'ny salady. Dia ao ihany koa ny voasary, ary
ny akondro. Misy resety kely zany izay afaka ataonao zany rehefa ao ihany koa zany ny chocolat noir izay tsara de tsara koa zany mampiakatra an'io libido io. Misy resety kely zany izay afaka ataonao zany rehefa amin'ny fotoana izay hoe ilanao ny fampiakarana an'izay libido izay, dia misy zany ny voasary makirana ary ny sakamalaho atao anaty mixeur zany ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ny voasary makirana zany tsy esorina ny hodiny, dia maka sakamalaho zany dia miaraka amin'ny rano de 150 millilitres ary dia asiana tantely zany intelo ny sotro fihinana andavanandro zany, une cuillerée à soupe, dia atao anaty mixeur zany zay zavatra rehetrarehetra izay dia asiana potika vanille kely dia ho hitanao fa tsara de tsara tokoa zany ny libido. Izany zavatra rehetrarehetra izany moa zany dia eo amin'ny lafiny ara-tsakafo, fa maro dia maro zany ny zavatra izay tsy maintsy entinao mikolokolo an'io libido io, dia ny fanaovana fanatanjahantena ary ny fampitoniana ny saina izay efa natoroko teto foana moa zany ny hoe izay lafiny fanaovana ny fampitoniana ny saina izay. Dia toy izay sy toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tolotra anao an'io, manaova abonnement amin'izany forêt santé ity Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.